Manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ity rindrina ho an'ity atatsimin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay tombanana anakirotana ny atmosferatsika. Noho izany ara dia miandrandra oram-baratra ny faritra maro eto Madagasikara. Azo heverina ho fanombohan'ny oram-pahavaratra moa izay amin'ny faritra sasany indrindra moa ho antsika eto amin'ny afovoantany. Etsika ilan'izay ihany koa dia mety alohavana na arahana tafiotra izay orana izay. Ao anatin'ny vanim-potoana toy izao dia ahina ihany koa ny mety isian'ny avandra indrindra amin'ny manodidina ny faritra avo. Mampiavaka kely ny orana raha amin'ny rahampitso manokana dia mety hirotsaka mialoha izay orana izay. Ny maripana kosa etsika ilan'izay dia ahitana fidinany aloha saika manerana ny nosy mihitsy raha toa ka tsy misy ahina firy aloha ny mahakasika ny any an-dranomasina fa saika milamina manerana ny morotsiraky Madagasikara. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ara mivinany toetry ny andro raha amin'ny rahampitso maraina andraona amin'ny sitokotoko na andraona vitsy ny aty amin'ny morotsiraka ny faritry Melaky, Menabe, Atsimo andrefa nitorak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Diana, Sava, Nalanjorofo, Atsinanana, ny ilany Atsinanan'ny Sofia sy Alaotra. Raha toa ka andraona na anjombona ny faritra sisa rehetra izay mety arahana orana tandrifindroana moa izay aty amin'ny morotsiraky Sofia sy Boeny nitorak'izay ihany koa ny morotsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana. Mety isy ihany koa ny oram-baratra ny Voamaraina be any amin'ny distrika ny Maheva Tanàna nitorak'izay ihany koa any Avakinankaratra, Moromania, Mahatratrambony ary Iorombe. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia saika andraona vitsy na andraona amin'ny sitokotoko hatrany aloha ny aty amin'ny morotsiraka ny faritry Melaky, Menabe, Atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Diana, Sava, Nalanjorofo, Atsinanana ary ny ilany Atsinanan'ny Sofia sy Alaotra Mangoro. Ny faritra sisa rehetra dia azo oram-baratra avokoa araka ny efa nolazaiko teo dia mety alohavana na arahana tafiotra izay orana izay. Amin'ny vanim-potoana toy izao ihany koa dia mety azo heverina ihany koa mety isian'ny avandra any amin'ny manodidina ny faritra avo. Raha ny maripana voatombatombana raha ho amin'ny rahampitso zao dia manodidina amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 degré ho an'ny afovoantany raha toa ka mananika hatrany amin'ny 3 degré zany aty amin'ny faritra avaratra andrefana sy any amin'ny faritry Menabe. Raha ho an'ny vinany toetry ny andro amin'ny zoma kosa indray ara dia somary mikisaka kely any amin'ny faritra avaratra sy Atsinanan'ny Nosy iny aloha ny oram-baratra. Fa raha ho an'ny Analamanga manokana dia mety anila ihany izay orana izay any amin'ny ilany Atsinanana Analamanga iny zao no vinavinaina mety azo izay oram-baratra izay. Ny faritra sisa rehetra moa dia tombanana ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana amin'ny zoma zay zao dia tsy misy fiovana firy aloha fa dia manodidina amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 degré hatrany ho an'ny afovoantany. Any amin'ny faritry Menabe iny kosa dia ananika hatrany amin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra. Andao faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay azo oram-baratra aloha ny tapany avaratry i Madagasikara iray manontolo. Raha saika ho maina kosa ny tapany atsimo andrahona izany ho an'ny Moromania, Mahatratrambony ary Iorombe. Raha ny maripana voatombatombana amin'ny sabotsy izay kosa dia manodidina eo amin'ny 17 na 20 degré eo amin'ny morotsiraka Atsinanana raha tsy misy fiovana amin'ny 3 degré hatrany any amin'ny faritry Menabe. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.